Didina izay tontolon'ny fahasalamana izay ihany fa ho an'ny sehatry ny vehivavy manokana indray kosa fampiasan'ny vehivavy isam-bolana moa ny serviette hygienika izay efa maro ankehitriny mamparitaka eny an-tsena eny. Manana ny mampiavaka azy ny vokatra Thalia izay ara-pahasalamana ary azo atokisana tokoa noho ny tsy fisian'ireo ankora mampisy voka-dratsiny eo amin'ny fahasalamana ao aminy. Miezaka hatrany hanome fahafampoan'ny vehivavy ny Thalia SA izay fantatra amin'ny famokarana serviette hygienika. Misy karazany maro rahateo ny vokatra ao aminy izay azo ny maro isafidianana natao mba hifanaraka indrindra amin'ny filàn'ny tsirairay. Ny Thalia dia misy karazany, misy ny classique, misy ny ultramince, classique normal sy ny ultramince. Ny ultramince natokana ho an'ireo vehivavy tia mampiasa serviette manifinify, ary ny classique serviette matevitevina izay efa nisy hatramin'izay. Dia manarak'izay misy ny Thalia coton zany, misy coton zany amin'ilay izy, misy alvéolé. Ny coton zany dia natao an'ireo vehivavy somary sarotin-drotiny, ary ny alvéolé dia natokana ho an'ireo izay bebe rà satria dia mitroka sy mitana tsara ny hamandoana ny Thalia alvéolé. Dia afaka hisafidianana tsara zany, misy ny Thalia nuit, Thalia nuit sy ny Thalia jour, izany hoe raha andavanandro zany ny mampiasa ny jour dia mety tsara, fa ny nuit zany somary lavalava kokoa ka tsara raha ampiasaina amin'ny alina ny tena mety amin'ny serviette nuit. Mabetsaka koa ny hetsika izay efa nataon'ny Thalia miaraka tamin'ny dokotera sy ny sage-femme, ny sekoly isan-karazany ary ny manerana ny fokotany, izany hoe ho fampianarana madinidinika ho ny any amin'ny sekoly, fampianarana madinidinika atao ho an'ireo vehivavy izay vao tonga fatim-bolana. Manaraka ny fepetra iraisam-pirenena ny Thalia toy ny REACH, ny BFR sy ny FDA ary ara-pahasalamana kokoa satria dia tsy misy chlore no tsy ahitana parabène ao aminy. Mandritry ny hetsika Grande Braderie de Madagascar izay ho tanterahana ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny faha-20 hatramin'ny faha-30 ny volana Mars dia isy ny tolotra manokana izay atolotry ny Thalia ho an'ireo mpanjifa.